Ireo fanamiafina ao ambadiky ny famadiana ho an'ny kristianina. Fifaliana ho any miaraka aminao tao anatin'izao fandarana fantariny marina izao ary isorana ny MC TV izay mikarakara n'izao fandarana izao. Ny loha hevitra izay hozaraina amintsika androany dia ilay fanampita teo hoe ireo fanamiafina ao ambadiky ny famadiana ho an'ny kristianina. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa tsy ho an'olona rehetra izay manao ny famadiana no resana amin'ity fandarana androany ity, fa ho an'ny kristianina izay manao famadiana izay no resahantsika ao anatin'izao fampianarana androany izao. Arak'izay loha hevitra izay moa dia misy fanamiafina zany ao ambadiky ny famadiana ary ny kristianina zany no tena tiana resahana ao anatin'izay. Ny ankamaroan'ny kristianina malagasy dia tsy tena miditra lalina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, tsy tena mamaky baiboly isika, tsy tena miditra mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika, dia lasa morona ao anatina zavatra maro izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nirarena amintsika mba tena hamaky ary tena hoe andinika ny tenin'Andriamanitra isika. Dia misy ihany koa nefa kristianina izay efa mahafantatra ihany ny sitrapon'Andriamanitra fa sangy mini manao sy manatanteraka le zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany izy. Dia misy ihany koa ireo izay tsy sahy-mijoro, mety noho ny tahotra olona, mety noho ny tahotra fanenjehana, mety noho ny tahotra sao dia hoe ahiliky ny olona, ahiliky ny fianakaviana, dia lasa tsy sahy mijoro ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra fa manaraka zavatra maro izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha miresaka hoe famadiana isika ao anatin'izay indrindra fa tsika kristianina dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Deutéronomie 7:20 manomboka amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 1:12 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao nambarany tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masombava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa vavetavetana eo amin'ny mason'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany vavetavetana izany no androany Jehova Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Arak'izay tenin'Andriamanitra teo zay dia misy zavatra maro izay voatonona ao anatin'ireo andininy anankitelo ireo. Fa ny zavatra tena anisan'ny zavatra voalohany tsy pitsika dia hoe aoka ozy izy tsy hisy eo aminareo ampanatona ny zanalahy na ny zanavavy akany amin'ny mpanandro. Izany hoe voalaza zany fa tsy azontsika kristianina tao ny makany amin'ny mpanandro. Rehefa misy nefa ny famadiana, mialohan'ny isian'ny famadiana, mialohan'ny anatanterana ny famadiana, dia tsy maintsy misy ny fakanesana any amin'ny mpanandro. Izay sahady dia fa antony anankiray ngezabe izay tsy tokony andehanantsika kristianina amin'ireny famadiana ireny, satria misy ny fakanesana amin'ny mpanandro. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny 2:20 fa vetavetana amin'Andriamanitra izany zavatra izany. Dia eo anatin'ny mialohan'ny anaovana famadiana koa dia misy ireo manao azy ho tsindrian-javatra. Inona moa zany? Dia misy ihany koa ireo manao azy ho tsindrian-javatra, izany hoe misy ireo olona izay isehoan'ny olona maty, olona izay tsindrian-javatra zany, dia nanofy olona maty izy, dia miteny hoe mila tafiana ony anina fa mangatsika reny zany le hoe tsindrian-javatra. Dia ireny zavatra ireny dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa vetavetana eo mason'Andriamanitra. Ary misy ihany koa rehefa ao anatin'ny famadiana ny manontany amin'ny maty, ny miresaka amin'ny maty, izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra voalazantsika teo ihany koa zay fahavetavetana amin'Andriamanitra ireo zavatra ireo. Ary ireo ny antsoina hoe fanompoan-tsampy. Ireo zavatra rehetrarehetra izay voatonona teo ireo dia fanompoan-tsampy. Misy tenin'Andriamanitra moa izay mbola horesahana ihany rehefa avy eo homenantsika ihany mahakasika an'izay fanompoan-tsampy izay. Ka rehefa ao anatin'ny fanompoan-tsampy zany, ny fanompoan-tsampy dia varavarana misokatra ho an'ny fanahy maloto, ho an'ny fanahy ratsy. Averiko ilay izy hoe ny fanompoan-tsampy dia varavarana misokatra malalaka ho an'ny fanahy maloto, ho an'ny fanahy ratsy, ho an'ny devoly ny fanompoan-tsampy. Ka amin'ny fotoana zany isika kristianina
miombona ao anatin'ny fanompo-tsampy manatrika ny fanompo-tsampy makasitraka ny fanompo-tsampy dia manokatra varavarana ho an'ny fanahy maloto ho an'ny fanahy ratsy eo amin'ny fiainantsika isika. Ka be dehibe ny kristianina izay midira ny fanahiny maty tany ampamonjena famadihana tany. Be dehibe ny kristianina izay midirana fanahy maloto tany ampamonjena famadihana tany, satria ao anatin'ny famadihana dia fanompo-tsampy no atao, ary ny fanompo-tsampy dia varavarana misokatra ho an'ny fanahy maloto ka amin'ny fotoana ny olona rehetrarehetra izay manatrika an'izany famadihana zany dia misy fanahy ratsy be dehibe misy fanahyn'olona efa maty koa izay miasa any amin'ireny famadihana ireny. Dia be dehibe ny kristianina izay mandray fanahy maloto, mandray fanahy ratsy rehefa avy manatrika famadihana. Ary ny zavatra mitranga dia izay mahatonga an'ireny hoe ady be voatapitra le fotoana eny an-dalana mandeha mody mbola tsy tonga any an-trano dia mikorotana be misy misarabazana, dia misy koa tena tratry ny aretina ny sasany misy ny olona tena mikorotana ny tokantrano vao miverina avy any misy ny olona tafalatsaka ao anatin'ny aretina, misy ny olona tratry ny andro fasana, tratry ny famisaviana rehefa miverina avy amin'ireny famadihana reny. Dia anisan'ny zavatra ihany koa hita rehefa amin'ny famadihana dia ny fimamona, ny resaka fisotrotoka, ny fimamona izay tsy sitrapon'Andriamanitra mazava ho azy, ary ny fimamona dia mahatonga ny olona irona makany amin'ny fijangajangana. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia zavatra hita avokoa rehefa any anatin'ny famadihana. Ka ireo zavatra anankitelo ireo, ny fanompo-tsampy, ny fimamona, ny fijangajangana, dia zavatra tena tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra fa fahavetavetana ao amin'Andriamanitra, ankoatran'izay zavatra hafa ihany koa izay hitany anatin'ny famadihana. Ka hoy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Koritianina voalohany toko fahaenina izay hovakiana amintsika. Koritianina voalohany toko fahaenina ny andinin'ny fahasivy dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitahana ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo-sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Misy be dehibe ireo izay tanisan'Andriamanitra fa izay rehetrarehetra manao an'ireo izy dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tafiditra ao anatin'izay le zavatra anankitelo izay niresantsika tamin'ny voalohany dia ny mpanompo-sampy, ny mpimamo, ny mpijangajanga izay hita ny anatin'ny famadihana dia tafiditra ao anatin'ireo, ary izay rehetra manao an'ireo izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ho antsika rehetra kristianina, ho anao izay efa mino sy efa nandray an'i Jesosy dia mampianatra anao ny tenin'Andriamanitra androany hoe sahia anao mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy hanao zavatra fa vetavetana eo amin'ny mason'Andriamanitra. Ho an'ny olona tsy mahalala nge dia mieritreritra hoe fahasoavana, andray fahasoavana no ankanesana any amin'ny famadihana, kanefa dia zavatra mifanohitra amin'izany indrindra ary ny zavatra raisin'ny olona any amin'ireny famadihana ireny, satria zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny fa varavarana misokatra ho an'ny devoly ny zavatra ireny fa ao amin'i Jesosy ihany no misy an'izany fahasoavana raisina zany. Tsy any amin'ny famadihana ahitantsika an'izany fa ao amin'i Jesosy ihany no misy fahasoavana, ao amin'i Jesosy ihany no misy fiadanana. Raha tena mitady fiadanana isika, Jesosy dia milaza hoe fiadanako no meko anareo, fiadanako no avelako anareo. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy an'izany ka raha hitady fiadanana ianao, raha hitady fahasoavana ianao dia manantona an Jesosy, makanesa ao amin'i Jesosy fa izy ihany no afaka tena hanome anao an'izany fiadanana sy fahasoavana izany. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa dia mijoroa amin'ny maha-kristianina anao dia fotoana koa zao ahafantaranao ny marina, dia ny marina hanafaka anao tsy ho andevo tahin'i Jesosy Tompo.